Zao ampitomboana ao amintsika mandrakariva ry havana ny fiadanana sy ny fahalalana tsara avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ankalazao ny mpamonjy. Zany no lohahevitra entintsika hibanjinana an' Jesosy Kristy indray mandritra izao volana Desambra izao. Koa andeha ny tantara voalohany, ny andininy fahaenina ambin'ny folo, ny andininy toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo no ka hivelatra manoloanantsika. Raha mijery an'ireo perikôpa telo voalahatra androantsika ry havana, dia miresaka avokoa ny fankalazana ilay mpamonjina Andriamanitra. Ary tsy mahagaga raha izany no resahan'ny perikôpa sy ny lohahevitra amin'izao volana izao, satria hitsehina ny fankalazana ny mpamonjy tsika ary amin'ity volana ity koa dia tena ankalaza ny mpamonjy tsika amin'ny alalan'ny fahatsiarovana ny andro nahaterahan'i Jesosy Kristy. Fa ny zavatra hita ry havana ankehitriny dia izao, zary malama eo amin'ny vavan'ny olona ilay antsoina hoe mankalaza sy midera ny anaran'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao manao hoe tena hain'ny olona tokoa ve ilay hoe midera an'Andriamanitra? Fantatry ny olona tokoa ve zany? Ary zany vavany zany, zany feo mivoaka eo amin'ny molony zany, dia tena vao eo am-pony tokoa ve? Sa efa mandeha ho azy? Sa ho an'ny kristianina dia zary tandra vadik'oditra no milaza hoe ndeha hidera ny tompo izay, ndeha hankalaza ny tompo izay. Ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra isika amin'ity anio ity, mandritra ity volana ity, satria ny perikôpa rehetra dia manambara sy mampianatra antsika ny antsoina hoe mankalaza an'Andriamanitra. Ka eto ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, no ndeha angalantsika hafatra amin'ity anio ity. Misy fanontaniana anankiroa lehibe izay voavalin'izao perikôpa izao eo. Fanontaniana voalohany dia izao: nahoana no mankalaza an'Andriamanitra ny olona? Nahoana no mankalaza an'Andriamanitra isika? Nahoana no mankalaza an'Andriamanitra? Move tena voavalin'ny kristianina tsirairay zany. Raha eo amin'ity tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ity ny jerena, dia antom-pankalazana ny tompo na ny mpamonjy ny fahatongavan'ny fiaran'ny fanekena tao Jerosalema natao amin'ny tanànan'i Davida. Ka zany na tonga ny fideran'Andriamanitra lehibe niseho teo amin'ny tanànan'izy ireo. Tsaroana mantsy ry havana ao amin'ny tantaran'ny testamenta taloha fa ny fiaran'ny fanekena dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka rehefa tsy teo amin'izy ireo ny fiaran'ny fanekena dia nahatsiaro-banga ny fiainany. Ka rehefa tafaverina teo Jerosalema ilay fiaran'ny fanekena, dia nitsinjaka sy nibitaka Davida. Hitantsika eo amin'ny tantara voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy fahasivy amby roapolo zany manao hoe: ary noho ny tonga tao an-tanànan'i Davida ny fiaran'ny faneken'i Jehova, dia nitsirika teo am-baravarakely. Dia nitsirika teo am-baravarakely Mikala zanaka vavin'i Saoly, ka nahita ny Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka, ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Zany hoe ny fijerin'i Davida rehefa manatrika Andriamanitra dia feno fifaliana izy, ary tokony hankalaza an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tsy tokony hipetra-potsiny rehefa manatrika Andriamanitra, fa tokony haneho fifaliana. Ary io famantarana ny fanatrehan'Andriamanitra io tena nahatonga fifaliana tao aminy. Ary io mpianatra Jesosy Kristy koa ny any amin'ny testamenta vaovao dia mba toy izany ihany koa. Rehefa maty Jesosy Kristy no fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana nalevina, dia menatra izy ireo ka nikato baravarana, tsy sanseho vahoaka fa hainy Mesiany, hainy mpampianatrany, metresy. Fa rehefa nitsangan' Jesosy Kristy nilatsaka teo ampovoan'izy ireo, dia nitsangan'izy ireo ka nivoaka ny varavarana sanankalaza an'Andriamanitra, sanankalaza an'i Jesosy Kristy, fa ny Andriamanitra mahery indrindra.
ary sanytory tamin'ny olona rehetra izy fanitsangany Jesosy Kristy. Nankalaza izy. Izany no antony fankalazan'ny olona n'Andriamanitra. Satria manatrika amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra, satria manatrika amin'ny fiainako Andriamanitra, satria hitako miariary ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, dia mankalaza azy aho. Fa ny eo amin'ny 7:12 ry havana dia miveriny telo ny hoe fahagagana na hoe mahagaga. Ny eo amin'ny 7 sy ny 12 ny hoe fahagagana sy mahagaga eo dia milaza ireo zavatra lehibe nataon'Andriamanitra, ny zavatra miafina nasehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona, ary ny zavatra sarotra izay tseritreretin'ny olona ho vita nizaniza emfanadihan'Andriamanitra azy kanefa no tanteran'Andriamanitra. Izany no ambara eo amin'ny zava-mahagaga eo. Ary izany no tsaroan'i Davida eto, fa Andriamanitra manatrika eo dia hanao zava-mahagaga ndray eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny fiainan'ireo mpiara-monina aminy ny fiainan'ny fiarahamonina. Ankalaza izy sady tonga indray Andriamanitra, aneo zava-mahagaga sy aneo izay niafiny indrindra. Ary Jesosy Kristy koa dia toy izany. Mba hafaly izy rehefa nanehoan'Andriamanitra ny zava-mahagaga ao amin'ny Lioka 10:20. Ary tamin'izany ory izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy Kristy ka nanao hoe mideranao a tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafenonao tany mana-tsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany no sitraka ao. Jesosy Kristy raha mifaly rehefa hanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga tsy takatry ny sainy, fa maika fa isika. Tsaroan'i Davida izany. Fa ny eo amin'ny hoe zava-mahagaga ry havana eo amin'ny 12 tapany faharoa dia manambara fahamantarana, manambara fanambarana zavatra ho avy. Zany hoe ilay zava-mahagaga nasehon'Andriamanitra tany saina teo ambony dia famantarana fa manatrika amin'ny mpamonjy, tahaka ny tamin'ny andron'ireo maga naterahan'ny mpamonjy dia nisy famantarana dia nikitana, ary ny voromailala koa dia famantarana ny fanahin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ahoana amin'ny fankalazantsika fiangonana an'Andriamanitra manoloan'ny zava-mahagaga rehetra seho eo amin'ny fiainan'ny tsirairay? Izany ny famantarana fa manatrika anao Andriamanitra. Fa rehefa nisy zava-mahagaga ny seho ve teo amin'ny fiainanao dia tena ny fiderana sy ny fankalazana ny Jehovah ny voalohany nataonao. Tsy natafatoetra ianao, tsy napetrapetraka rehefa nisy zava-mahagaga ny seho teo amin'ny fiainanao, fa nandeha niazakazaka ianao nideran'ny mpamonjy. Savariana ny tety namana, ny tety fianakaviana, nanao arôzazy, fa tsy nalala an'Andriamanitra. Fotoan'izao ry havana ahafahantsika miverina amin'ny tena mpamonjy. Ilôzy izay mety rendrarendra ny tany fa ndao hankasitraka an'Andriamanitra sy hankalaza azy. Ary tsika matetika mametsiny an'ireo fiangonana sasany izay maneho publicité maro samihafa any amin'ny radio, Facebook, télé. Lehibe ny nataon'i Jehovah tamiko ka nitady trano dia tonga dia nomeny Jehovah trano misy salon sy ny fitaovan-dakozia sy ny sisa. Narary efa hoe tsy sitra ny dokotera tsony dia tonga dia natsangana. Andeha tsika tsy jery hoe marina izany sa tsy marina, fa na inona dia mampianatra tsika izany ahay ankalaza an'Andriamanitra amin'ny zava-mahagaga rehetra ataony. Manahoantsika fiangonana réformé izay milaza fa tena manana marina amin'izany fankalazana amin'ny mpamonjy izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, dia sa isy ilaza ve tsika fa tsy nisy fahagagana nasehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka mahatonga antsika tsy sahankalaza an'Andriamanitra? Any amin'ny toeram-piasana ve sika dia tena mankalaza an'Andriamanitra hoe nisy zavatra tsara ny seho teo amin'ny fiaina? Ao amin'ny ankonana misy atsika ve tsika tena mankalaza an'Andriamanitra? Eo amin'ny fiarahamonina ve tsika dia tena mankalaza an'Andriamanitra? Samy janona ty am-piangonana ihany izany. Andeha tsika ry havana na vao mifanolora-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra.
fa nyfantaniana mety mipetraka ao an-tsaintsika koa ry havana dia izao rehefa tsy maneho zava-mahagaga sy mahafinaritra eo amin'ny fiainako ve zany Andriamanitra dia tsy manatrika ana ny ala tamiko tsy ariavana fa Andriamanitra nefa nilaza tamintsika ny any amin'ny Romanina toko fahavalo ny 9:20 ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra fa izao mahalala hevitra hiverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mety fahoriana no mitranga eo amin'ny fiainanao fa izay ny lalana hitondran'Andriamanitra hahitanao fifaliana sy hitondran'Andriamanitra anao azahoanao ilay satro-boninahitry ny fiaina fa mifantaniana faharoa ry havana dia izao raha manatrika anay ary Andriamanitra niseho daholo izany famantarana rehetrarehetra izany niseho ny fahagagana hitanay fa manatrika Andriamanitra ahoana ny fomba ataonay hankalazana an'Andriamanitra ary izany no matetika tsy tena fantatry ny olona ny fomba entiny hankalazana an'Andriamanitra miazakazaka ny olona mankaty am-piangonana rehefa Alahady satria manatrika ato Andriamanitra marina izany fa inona ny fomba atao entina mankalaza an'Andriamanitra rehefa tonga aty amin'ny fiangonana ireo perikôpa telo ireo dia samy manana lazainy amin'ny fankalazana an'Andriamanitra raha ity tantara perikôpa toriana amintsika ity dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izy rehefa hita amin'ny famanatrika azy Andriamanitra fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia nilaza indray fa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka Jesosy Kristy izay vavaka nataon'i Jesosy Kristy mialohan'ny nanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana ary ny any amin'ny epistily dia manambara fa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fankafizana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra ny olona izany no entina mankalaza an'Andriamanitra fa eto rehefa tonga amin'ny fiara-ny fanekena dia nanao fandaminana samy hafa izy ireo hoe hanao fanompom-pivavahana manoloana amin'ny fiara-ny fanekena ho fandraisana amin'ny fiara-ny fanekena sy ho fametrahana amin'ny fiara-ny fanekena amin'ny toerany ny hira ny tena resahana eto na milaza hoe fanompom-pivavahana azy izy eo amin'ny 4 fa zao ny zavatra tsarovy tsy ny hirahira fahatany reto olona reto na samy nanao zay tiany fa nisy ny zavatra ny tanterahana izay notaritiny Davida mba halavorary ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ny tompo ary ahafahany tsirairay mandray anjarany amin'izany misy zavatra telo ry havana eo izay tsy afaka hoditsita voalohany dia izao nanao fandaminany Davida nanao fandaminany Davida ahafahany rehetra midera sy mankalaza an'Andriamanitra ny fandaminany eto dia midika hoe fametrahana amin'ny toerany arak'izay tokony hisy azy ary indrindra ihany koa mandrindra ny fotoana izay ahafahana mankalaza an'Andriamanitra mamolavola tetikasa ahafahana mahatratra ny tanjona fandaminany Davida eto dia nozarainy ny olona napetrany amin'ny toerany tokony hisy azy mba halavorary ny fankalazana ny tompo Jesosy Kristy koa ry havana rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany dia hitory filazantsara ny nandran'Andriamanitra azy fa zao tsy niazona izany samyrery izy fa nanany fandaminana izy ka nanendro ny 12 lahy andeha hitory filazantsara ary rehefa nanendro ny 12 lahy izy dia tsy hoe samy mandeha any amin'izay tiany samy manao izay saim-pantany ny sasany manasitrana ny sasany mitory filazantsara ny sasany maneho zava-mahagaga fa mazava ny tenin'i Jesosy Kristy mandehana any amin'izao tontolo izao mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izany hoe mitory filazantsara ny tena nasaina nataon'izy ireo hitsikefitsekema koa dia manana ny fandaminatsika ary anisan'izany izay tena zava-dehibe ampiasaintsika isan-kalahady ny litorjia fandaminana na mivavaka eto akady kely ianao na mivavaka any Analakely ianao na mivavaka any Akady Fotsy ianao na mivavaka any Ambatondrazaka ianao na mivavaka any Mahajanga ianao raha vao miditra ao amin'izany fiangonana efitsekema amin'izany vao mampiasa ny litorjia dia mahafantatra efitsekema amin'izany fandaminana ahafahany rehetrarehetra mahazo aina sy manovo aim-panahy ao anatin'ny fanompoam-pivavahana fandaminana nataon'i Davida ihany koa izany rehavako malala manoloana ny fanomponao manova fandaminana ao amin'ny ankohonanao rehefa mankalaza an'Andriamanitra dia asio fandaminana isakarivotsika manao fanompoam-pivavahana
milohan'ny atory, ianina mitarika latsinainy, ianina mitory, ianina mamaky teny, na ianina manao latsinainy, ianina manao talata, ianina larobia. Fa tsy le ray mpianakaviana tsy manao mihitsy fa rehefa tsy hanao nareo atory, manana fandaminana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny toeram-piasanao aty am-piangonana, manana fandaminana fotoana afahanao mankalaza an'Andriamanitra. Fa tsy hoe alahady ihany dia ampy, vavaka mialohan'ny sakafo ary rehefa mihoatra. Manana ianao fandaminana na ara-potoana na arak'olona na fahavononana. Fa izany no ampianarin'ny soratra masina antsika. Fa ny zavatra jerentsika dia malavorary. Ny fankalazana an'Andriamanitra dia izao nanaiko ny fandaminana avokoa ireo olona voatendry. Rehefa nanao fandaminana Davida dia samy niezaka nanatotosa somatianina amin'izay andraikitra nanendrena azy ny tsirairay. Tsy nisy mifampitsabaka andraikitra fa samy namity ny anjarany. Nanaiko fandaminana. Tsy hiteto mihitsy zany hoe ianona nitsabaka ny andraikitry ny anona na hoe za tsy hanao an'izao fa aloha hitendry valy na za hitendry lokanga aloha hira fotsiny. Tsy fa zay nanendrena azy ny ekeny avokoa. Ry havako malala ary zany mila hitandrema amin'ny fiangonana ankehitriny. Tsy manaiky ny fandaminana tahaka ny Adama sy Eva tao amin'ny napetraka Andriamanitra izy ireo olona ary Andriamanitra no Andriamanitra baiko azy. Fa tsy nanaiky zany izy rehefa nirarana hoe tsy mahazo mihinana ity voankazo ity dia hoy Satana hoe ho any io dia hitovy an'Andriamanitra ianao. Te hitovy an'Andriamanitra izy fa tsy nanaiky ny fandaminana dia nihinana izany. Ka nantsopodika amin'ny planin'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Ary zany ny zavatra miseho ankehitriny ry havana. Raha makeny amin'ny fitsarana dia maro ankehitriny ireo tokantrano rava. Ary ny tanora ny tena betsaka amin'izany. Satria tsy manaiky ny fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fanambadiana. Voizina hatrany tokantrano miralente mitovy zo zasy ianao ko ahoana ianao natory fotsiny eo am-pandriana za andao bary isan'andro zao. Ahoana ny vehivavy foana ny anaro-po fa ny lehilahy tsy mbo hanao an'izany miralenta zao. Nefa Andriamanitra efa nametraka fandaminana ny amin'ny fiainantsika olombelona. Ary any amin'ny Efesianina 5:1-2 dia milaza manao ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny aneken'ny Tompo, fa ny lahy ny lohany vavy tahaka ny Kristy lohany fiangonana. Zany hoe misy efa fandaminan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ny fahanekenao ny fandaminana? Moko tokoa ve ny lehilahy tena manaiky ny vadiny tahaka ny anekeny an'i Kristy, ary ny vehivavy tena manaiky ny lehilahy ho lohany tahaka ny Jesosy Kristy lohany fiangonana. Maneke fandaminana. Dia konona ny anjara asanao ato amin'ny fiangonana? Maneke fandaminana. Branche sampana, mihira ny anjaranao, maneke fandaminana. Fa ny fahatelo ihany koa ry havana, sady farany amin'izao afatr'Andriamanitra izao dia izao. Rehefa nankalaza an'Andriamanitra izy ireo dia izao. Samy namita ny andraiky ny avy izay nanendrena azy. Nototosainy tsirairay ny andraiky ny ariny kely aina tamin'izany izy. Niazakazaka tamin'izany famitana ny andraikin'izany izy. Samy nanana totosiny azy. Ary zany ny lazain'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 7:1-5 vao mivakina teo. Vitako ny asa nomenao ataoko. Ny Jesosy Kristy vitany. Fa ny antsika mba ahoana? Vitanao ve ny andraikitra nanendrenanao? Lany dekonina ianao. Tena vitanao ve ny andraikitra ho avy ty ny fotoam-panavaozana? Manahoana ny tombana vitany tsirairay amin'ny andraikitra misy azy? Branche sampana ianao, tena vitanao ve ny andraikitrao? Mpandray fanasan'ny Tompo ianao, vitanao ve ny andraikitrao? Vita batisy ianao, vitanao ve ny andraikitrao? Sampana ianao, vitanao ve ny andraikitrao? Ray aman-dreny nanolotra ny zanany tamin'ny batisa, tanteraka ao ve ny voady nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izay nametran'Andriamanitra andraikitra lehibe taminao fa hitaizany zanany? Katekomena ianao nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Ka sany laza nanao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo.
dia tesay ilaza ve tsika fa tsy sitrapoky fa Andriamanitra no fidy vitanao ve ny andraikitra mampandray fanasany tompo anao samy ho tsaraina amin'izany ny tsirairay fitao ny andraikitrao aza mitsabaka ny andraikitry ny hafa ohatrana pastera zao dia tsaraina amin'ny mahapastera tsy hoe tsaraina amin'ny mahabirom-piangonana tsy hoe tsaraina za pastera dia ny folohan'ny FJKM ny tsarana anahy tsy hoe za pastera tsotra dia président synodaly ny asan'ny président synodaly ny tsarana anahy fa mahapastera mpitondra fiangonana raha maty aikehitriny dia ny fizaranasako ny tsarana kanefa riavana tsarovy fa tsy zany ihany ny tsarana fa hitsarana avokoa ny zavatra rehetra nataoko tsy nitoriko filazany tsara teto ambony pilipitra teto ihany ny tsarana na ny fitariako fotoana fa hitsarana hoe pastera trany amin'ny fianakaviana ve sa eto ihany amin'ny pastera fa raha vao mivoaka amin'ny varavaram-piangonana dia prevy sa rehefa eny amin'ny fiarahamonina dia mbola pastera foana dekonina ianao tena dekonina ato am-piangonana ianao any amin'ny fianakaviana any amin'ny fiarahamonina mpandray fanasan'ny tompo ianao ho tsaraina amin'izany ianao eto ve ianao mandray fanasan'ny tompo dia raha pitsy mandray kely ho tsaraina amin'izany tsirairay vitaony andraikitrao zay efa nifidianan'ny tompo anao avy mibanjina loha hevitritsika hoe tsy ianao amin'ny fiavian'ny tompo ny resaka mahakasika amin'ny fitsaran'Andriamanitra manahoana ny feritreretantsika izany sa tsika kehitriny efa lasa ny loha hevitra dia variana ny fitsenanan'ny krismasy hoe ahoana ny akanjo sy ny kiraron'ny ankizy tamin'ny izy vao niditra tao amin'ny toeram-panomanana riavana dia miverina ny valanaretina Covid-19 dia niarak'izay sy ramatoa dia narara ny zanakay dia zanakay voalohany moa dia mamy be taintaina be izy anahoaniko izazakely ity dia rehefa hitako ny fitaintainany dia hoy zay hoe animba zavatra ity ramatoa ity satria zaho pastera tô tia indray no hampaherezin'ny olona fa tsy hampaherin'ny olona dia niteneniko izy zao pasteritsika miomany ianao ho maty zanaka miomany ianao ho maty reny miomany ianao ho maty ray miomany ianao ho maty mpiray tapo fa nitsahako ny teny taminy dia hoe miomany ianao ho fatifaty fa ohatrany mbola tsy vonona satria zaho ohatrany tsy tena mbola tafahomana ka raha ho tsaraina amin'ny asako ary ankehitriny dia tena vonona ve vitako ve ny asa na ny andren'ny tompo ahy fa ianao koa afaka mandiny tenany amin'izany ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amen